Manatry ny arabandray toko lasy toko vavy ary dia faly tafaraka aminao eto ary ny satonany amin'ireo lohatenim-baovao hoentina amintsika amin'ity takariva ity hisany amin'izany ny toyan'ny raharaha mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo teny raharaha Jean-Pierre moa no ahafantarany maro azy hoentina amintsika ny andindinizay amin'ity takariva ity ny olana samihafa misy eo anivon'ny orinasa Jirama ihany koa dia nazahoana akom-baovao ka dia hotanterana amintsika ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay misy fiantraikany goavana amin'ireo tatsa indrindra eto Madagasikara no lafim-baovao hafa ihany koa entina amintsika zany amin'ity takariva ity araka ny fanambara teo dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany niakatra fitsarana androany teny amin'ny tribunaly Anosy teny ny raharaha Jean-Pierre mpianatra teny amin'ny université Ankatso teny voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra ny alatsinainy farany volana aogositra lasa teo ny zoma izao moa ny fantatra fa amoakany didy ny avy eo anivony fitsarana Fanakorontanana, fanonganam-panjakana, mitarika ny mpianatra hankala fanjakana, ireo mivesatra hiampanganan'i Jean-Pierre, filoha lefitry ny departemanta malagasy, voasambotra nandritry ny hetsiky ny mpianatra teny anivon'ny université Ankatso, ny alatsinainy fa 1 ny volana aogositra lasa teo. Androany no niakatra fitsarana teny Anosy ny raharaha. Tsy mitombona ny fiampangana, ny olona rovany raha nambarany mpisolo vavazy, Maître Willy Razafinjatovo. Mbola verina ihany miangambany ilany kely amin'ny plaidoyer izay nataonay dia ny hoe tsy misy tokony mameloka ny Jean-Pierre mihitsy fanendrena azy amin'ilay hoe nanelingelina ny fanjakana na presque ny olona tsy ho tia ny fanjakana ary indrindrindrindra fa hoe te hanonga-panjakana ary nanao fivoriana tsisy autorisation. Fanazavana indray izy dia zao misy zany raha anankiray mampifanohatra ny CCS sy ny fanjakana. Dia rehefa avy eo ny mpianatra no mianjady any aminy izay zavatra izay satria tsy afaka mianatra izy. Dia mitaky zany ireo mpianatra ireo amin'izao fotoana izao dia ny hoe izahay tompo te hianatra fa amboary ny raharaha mikasika ny CCS amin'ny ministra zany. Dia zay no ataonay hoe tsy misy zavatra ratsy zany satria naveriko teto mbola averiko aminareo ega anie mba averinareo amin'rehetrarehetra izay tia heny mihitsy fa hoe ohatra mipofo bisikileta mihitsy zao zavatra zao dia ny hoe misy mpivady anankiray zany. Dia raha lehilahy dia mampanantena ny vadiny fa hiteraka ananjanaka raha matoa dia mitaky hoe satria mila zaza afaka dimy taona tsy mety miteraka foana dia ndray mandeha zany tsy tonga fotoana andramatoa. Rehefa tsy tonga fotoana andramatoa dia manamboatra dokotera anao test zany jereva nakay rivotra fotsiny tao dia test le rangahy tamin'le dokotera hoe za ve rangahy ty verinao fa hiboaka bisikileta no rivotra fotsiny lasa afa tsy zaza. Dia ohatran'izay zany le fanjakana hoe mampanantena an'le CCS hoe atao ny décret d'application le momba ny rahanareo dia afaka mampianatra nareo satria zay nitakinareo asambo zao tsy tanteraka zavatra io. Tsy salama vokatry ny daraka nahazo azy Jean-Pierre ary mikotringy izy raha ny fahitana azy teny amin'ny tribunaly. Nanambary izy fa mafy ny nahazo azy nandritra ny fisamborana azy ny alatsinainy fa 1 ny volana aogositra lasa teo. Ny atako tena nivatako manontolo mihitsy amin'ny marary tena antany hoe aiza ho aiza ny haiko amin'ireny mafy nahazo ahy akinina amin'izay nanao azy. Tsy ahivina fa fitakiana ny iverenan'ny fampianarana eny anivon'ny fampianarana ambony no antony fitokonan'ireo mpianatra. Fampianarana izay tapaka nandritra ny 2 volana sy tapany noho ny fitokonan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mikambana eo anivon'ny CCS. Amin'ny zoma izao no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Jean-Pierre.